Alahady 17 Desambra 2024. Alahady manaraka ny Krismasy, mbola ao anatiny izay ibanjina ny sany FJKM manerana nosy ny lohahevitra hoe manaiky any Jesoa ny mino, ary zay efa nambarany ray aman-dreny mpitandrina teo dia alahady indrindra izay natokany FJKM ho alahady ny fiantsona ho an'ny sekoly fanomanana laika na zay antsona hoe sefaly. Ry havana malala ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristiane ny fiadanana. Amen. Ny ten'Andriamanitra zay angalana ny afatra ho antsika androany dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Jeremia, mpaminany izay efa novakiny ny mpanompony teo, dia ny Jeremia toko voalohany ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny 10. Raha i Jeremia manokana ry havana no asiana teny fohy dia anisan'ireo mpaminany izay notendrehan'Andriamanitra hiasa tao amin'ny zanak'Israely, ny rainy ary nodidiny mihitsy aza mba hanambara sy laza ny hafany izay tokony ainandreo vahoaka izay efa nofidindreo. Fa anisan'izay mpaminany ny jaly no ny amin'izany nanaovana ny asa faminaniana izany i Jeremia. Raha ny misongadina ao amin'ny boky ny Jeremia indray dia ny fiainany zanak'Israely izay tozary efa mahazahatra ny sofintsika dia ny amin'ny fivadibadiany, ary tsy misaraka amin'izay koa nefa ny tsy fiovany ny fitiavan'Andriamanitra ary ny fanekeny sy ny fampanantenana izay ataony ho an'ireo vahoaka ireo. Isan'izay fampanantenana misongadina hita ao amin'ny bokin'i Jeremia, ilay teny mahafinaritra itsika rehetra ny hoe izaho manana hevitra heverana anareo ho Jehova dia hevitra ahatonga fiadanana fahatsiloza mba hanome anareo ny fanantenana ny amin'ny farany, izay hitantsika ao amin'ny toko 7 ny andininy 110. Fa izay misongadina hita eto amin'ity perikôpa androany ity dia ny fiantsonan'i Jeremia ho mpaminany. Androany rahateo arak'izay voalaza teo dia alahady ny fiantsona ka nosafidiana indrindra ity perikôpa ity mba ahafantarantsika mahakasika an'izany fiantsona zany. Andeha ry havana omentsika lohahevitra ity bokin'ny Jeremia toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny 10 ity. Miantso ny mino Andriamanitra, ampanaiky ny olona fa Jesosy no Mesia na Kristy. Ary hozaraintsika roa zany lohahevy-dehibe zany dia ny voalohany mamaly ny antson'Andriamanitra tsy amin'ny fisalasalana ny mino izay hitantsika eo amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny 9. Ary ny faharoa mandeha amin'ny fitiavana ny mino amin'izay andrana sy andidian'Andriamanitra azy anambara ny famonjena. Andininy 7 ka hatramin'ny 10. Ry havana malala, Jeremia mihitsy eto no milaza izay nambaran'i Jehova taminy dia ny fahafantarany sy izay efa nataony taminy ary ny asa anendrena azy. Ary mbola iza koa eto no manambara izay namaliny an Jehova. Nambaran'i Jeremia mpaminany, nambaran'i Jehova tamin'i Jeremia fa mbola tsy noforonina tao an-kibo akory izy dia efa fantany, ary mbola tsy teraka akory izy dia efa no hamasininy sy notendreny ho mpaminany ao amin'ny fireneny. Eto aloha zany dia mamerina sy mampatsiahtsika fa Jehova izay miresaka amin'ny Jeremia dia ilay Andriamanitra
mpamorona sy mpahary izao tontolo zao arak'izay resaka hitantsika hifanaovany sy Jeremia zao. Hita amin'izao ry havana fa fantatr'Andriamanitra amin'ny atsipiriany ny izay momba ny Jeremia amin'ny maha-pahary azy zay. Tsy misy miafina aminy arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo 7 1:5 tapam-by manao hoe fa Andriamanitra marina no mamatatra ny vo sy ny fo. Fantatr'Andriamanitra izay rehetra mahakasika ny Jeremia. Izany hoe izy mihitsy no efa manambara sy nanamboatra izay mety ho fiainan'ny Jeremia manontolo, ka izany indrindra no nandrana azy mba handeha anambara ho amin'izay tokony ho fiainany zanak'Israely teo amin'ny fireneny. Tsy miafina amintsika koa nefa izay fisalasalan'ny Jeremia ka nilazany hoe mbola zaza ary tsy mahay mandahateny akory. Raro loatra ry havana ny valiten'ny Jeremia io, na dia ny fahafantarany fotsiny aza izay fomba fiainan'ny zanak'Israely. Raha ny fomba fiainan'ny zanak'Israely izay mpivadivadika amin'Andriamanitra no tataraintsika eto, dia tsy ho vita eto mihitsy zany. Fa andeha tsy akalavitra isika fa izay efa ny ainan'ny Jeremia rehefa naminany teo amin'izao firenena izao izy no andeha ho jerentsika mba hitarafatsika izany toetra ratsy izay hita ao amin'ny Jeremia 2:7 sy ny 9. Jeremia 2:7 sy ny 9 izay vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary nitondra anareo niditra ho any amin'ny tany mahavokatra aho mba hinanareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy, ka noho ny kanjo no nitafiditra ianareo dia nolotoinareo ny taniko, sady novetavetainareo ny lovako, ny mpisorona tsy nanao hoe aizy Jehovah, ary ny mpiadidy lalàna tsy nahalala, ny mpitondra koa nanota tamiko, ary ny mpaminany naminamy tamin'ny anaran'ny Bala ka nanaraka ireny tsy mahasoa ireny. Izany ry havana no ampahany kely indrindra ho amin'izay toetra iainany zanak'Israely, ka arak'izay efa voalaza teo hoe rary loatra ny fahavaliteny Jeremia raha ny salasala izy ka nilaza hoe mbola zaza ary tsy mahay mandeha, tsy mandeha mandahateny akory. Misy endrika maro isan-karazany ny fiantsoana eto amin'izao fiainana izao. Tsy eo amin'ny sehatry ny fanompoana ihany no misy fiantsoana, fa eo amin'ny sehatry ny asa ny maha olona koa dia misy izany fiantsoana. Fa zary lasa olana ho an'ny firenena ny tsy andraisan'ny olona izay asa misy eo amin'izany firenena zany rehefa tsy manfanaraka amin'izay eritreretiny. Ary anisan'izany miaina izany ny firenena andalam-pandrosoana izay tahaka ny Madagasikara. Maro ny tolotr'asa izay miseho amin'ny aina aman-jery isan-karazany, fa tsy misy manisy sirakory arak'izay fitenin'ny tanora ankehitriny, satria tsy mifanaraka amin'izay ao an-tsainy, ary tsy mifanaraka amin'izay eritreretiny ho fahaizany ny marikarama miseho, dia toy izany hatrany no miseho. Ary ny mampalahelo dia ireo tokony havita ilay asa mihitsy no tsy mety manao azy ireny, ka ny akamaroany dia lasa mitaingy tamboho, na lasa manao asa izay tsy mahavelona akory. Fa ny tena loza dia rehefa mahita ireo namana izay mitovy amin'ny tena ka nandray ilay asa ka lasa ambony ao amin'ilay toeram-piasana, dia eo voalatsa mpanenenana ny amin'ny mahakasika an'izany. Mety gaga ianareo hoe fa inona ary ny ifandraisan'izany zavatra tenenina izany amin'io tenin'Andriamanitra io. Misy ifandraisany tokoa ry havana, satria raha miaino tsara tsika dia ny amin'ny mahakasika ho amin'izany fiantsoana izany ny lohahevitra amin'ity fizarana voalohany ity. Mizara roa miavaka tsara eto ny famaliana ny antso.
dia i Jeremia zay isalasala no ny ambola mahazaza azy tsy mahay miteny dia ny amin'ny fanetreteny zany. Tsarovy ry havana fa mbola tsy noforonina ary mbola tsy teraka akory isika dia efa fantatr'Andriamanitra ny momba antsika rehetra. Koa raha mandre fiantsony ianao hoe andeha anambara amin'ny olona rehetra fa Jesosy nometsy tonga monjy izao tontolo izao dia aiza misalasala fa manam-paha-hevitra avy hatrany ka indramo ilay teny Isaia mpaminany hoe inty aho irao aho andeha ho iraka ao. Aiza mamorona zavatra tsy marina ara-tsoratra masina akory hoe asan'ny mpitandrina zany, asan'ny katekista zany, asan'ny dekona zany, na asan'ny AFF zany. Aiza mangatakandro lava ny filazana ny tsy fananana fotoana. Aiza ampiasana akory izay teny nampiasain'i Jeremia eto hoe mbola zaza aho tsy mahay mandahateny aho, satria izy tompo mihitsy no efa miantso atsika sy maniraka atsika, satria ny tenin'Andriamanitra dia velona ary natao ho sy ho anao ankehitriny izay mandre izao afatra izao. Fa izay hitantsika eto amin'izao fizarana faharoa izao kosa eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 dia Jehova mampahery an'i Jeremia. Jehova maniraka sy mandidy an'i Jeremia. Jehova mametraka ny teny rehetra ao ambavan'i Jeremia. Ary Jehova manendry sy manome fahefana an'i Jeremia. Mampahery an'i Jeremia eto Jehova ry havana ny amin'ny filazana hoe aiza manao hoe mbola zaza aho. Ary rehefa navy nampahereziny dia norahiny sy nodidiny mba hanambara izay tokony ho fiainan'ny zanak'Israely. Tsy naniraka fahatany an'i Jeremia nefa izy, fa nanome toky ny amin'izay ombany azy sy ny amonjena azy, sady nametraka ny teny rehetra tao ambavany amin'izay olazainy, sady nanome fahefana teo amin'ny firenena sy ny fanjakana izay hitenenany mba hiasany, satria ny olona tokoa moa ry havana raha tsy mahazo ny fahefana dia tsy toteny eo amin'ny vahoaka izay hitenenana. Ary ny fahefana izay nomena teto dia tsy fahefana fotsiny, fa miaraka amin'ny fahaiza-manao, ny amin'ny famongorana, fanjerana, fandravana, fandrodanana. Ary tsy hoe mandrava izay tsy mety ihany, fa mahay manangana koa dia ny amin'ny fanorenana sy ny fambolena ao am-pon'ny olona izay afatra tian'Andriamanitra ambara. Rehefa azon'i Jeremia ry havana ny fanomezan-toky rehetra avy amin'Andriamanitra dia nandeha tamin'ny fitiavana izy nanatanteraka izay rehetra nandrana azy. Dia raha mamaky ny bokin'i Jeremia isika dia hitantsika izany ao amin'ny toko 2 ka hatramin'ny toko 1:15 izay manambara izay lazain'i Jehova aminy izy ary mampita ny afatra rehetra amin'ny zanak'Israely sy ny loza izay mety anjo azy noho ny famafisan-dohany, fa arak'izay efa nolazaina tena aloha hoe tsy misaraka amin'izany ilay fitiavan'Andriamanitra azy ireo amin'ny maha Andriamanitra fitiavana izay maniraka ny Jeremia eto. Maro amintsika kristianina ry havana no tsy mahatanteraka izay andrahan'Andriamanitra antsika, koa zara lasa fomba fiteny hoe izay manao ihany no manao, fa indramiko kely ny fomba fitenin'ny mpitandrina raha mamonjy Soa Filibera hoe tsy ato amintsika efitsika makady kely no manao an'izany. Firifiry tokoa moa ry havana no hompiomana hompandray ny fanasan'ny tompo eo amin'ny sany FJKM manerana ny Madagasikara, eny manerana n'izao tontolo izao fa vitsy dia vitsy no fiangonana mba manana mpikambana 100 mihoatra ny sampana ao aminy. Mamperitreritra izany ry havana, tsy eo amin'ny sehatry ny fanompoana ihany ry havana, fa eo anivon'ny firenena koa no fandavan'ny olona amin'izany resaka fanrana
anao ny asa isan-karazany zany. Raha tsy lasika tsy vitsy ireo miomana ho amin'ny sehatry ny fitsaboana sy ny fampianarana. Ireo moa no lazaina satria ireo no mahakasika ny fiainan'ny vahoaka mivatana. Maro izy ireo no nahavita ny fianarana mahakasika amin'izany, fa vitsy dia vitsy kosa no mety irahana ho any ambanivohitra. Fa raha misy mandeha aza no ny antony tsy ahafahana manoatra satria tsy mba nanana pilôty, dia rehefa tonga any fotoana foya dia mangataka famindran-toerana. Dia inona ny zavatra miseho? Ny ambara tonga voalohany ny zaza malagasy any ambanivohitra dia mialan-dagana amin'ny fianarana. Ary ireo marary izay mila fitsabon'ny mpitsabo dia maty ny ankamaroany satria tsy mba misy mpitsabo any fa mpitsabo mpanampy na mpampivelona na ry-dada rabe sy nendra-be no mba hany misy any ambanivohitra. Any ka mivangongy eto ambanivohitra avokoa ireo izay navita ny zany fianarana zany. Vokatra izany dia tsy mandroso ny firenena. Ambara zany ry havana satria isika kristianina no tokony ho fitaratra eo anivon'ny zavatra rehetra izay tokony atao eo anivon'ny firenena. Isika no tokony ho lohalaharana amin'ny famaliana izay antso ataon'ny fanjakana ka hitatsika fa mahasoa ny mpiray firenena amintsika. Fa ny asa lehibe izay tena andran'Andriamanitra atsika eto dia ny andidinatsika ny anambara amin'ny olona rehetra fa Jesosy no Mesia na Kristy izay mpamonjy izao tontolo izao. Vao tamin'ny zoma teo tsika ry havana no nankalaza ny iray tamin'ny tantaram-pamonjena dia nahaterahan Jesosy Kristy izay tonga namonjy izao tontolo izao koa ho anisany ireo mpandray fotsiny ihany ve, ho anisany izay mpakalaza fotsiny izany famonjena natolotr'Andriamanitra izany fotsiny ihany ve isika? Samba anisany izay areo andeha amin'ny fitiavana hanambara amin'ny olona rehetra fa Jesosy no Kristy na Mesia na lefan'Andriamanitra amonjy izao tontolo izao. Andeha isika ry havana andeha tsy amitahotra, andeha hanambara ny famonjena izany amin'ny olona rehetra tahaka n'izay nataon'i Jeremia tao amin'ny zanak'Israely rehefa nahazo ny fanomezan-toky rehetra avy amin'Andriamanitra izy. Efa no volavolaina tany amin'ny sekolalady isika ho an'izay nandalo tany. Efa no amafisina tany amin'ny fiomanana ho mpandray mifanasan'ny tompo ho an'izay efa mpandray. Ary farafahakeliny indrindra indray mandeha isan-kerinandro no andrenesantsika ny famonjena sy ny tantaram-pamonjena izay efa natolotr'Andriamanitra atsika. Ko andeha isika ry havana hanao lohalarana ny amin'izay ataontsika rehetra ny amin'ny fizarana izany famonjena izany izay efa voatolotra ho atsika arak'izay voasoratra hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany izay hitantsika ao Mateo 9:1-7. Araka ny izay efa voalaza tamin'ny fizarana voalohany teo dia velona mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Ka tsy natao an'i Jeremia ihany ny fanomezan-toky nataon'Andriamanitra eto na ny fametrahan'Andriamanitra izay teny holazaintsika amin'ny olona rehetra, fa natao ho anao koa ny tenin'Andriamanitra. Koa andeha isika, andeha ny fitiavana, andeha hanambara amin'ny olona rehetra fa Jesosy no Mesia na Kristy zanak'Andriamanitra lay tokana nalefa nidina tentia tany ho famonjena izao tontolo izao. Tsarovy ry havana, fa tsy naniraka fotsiny Jehovah eto fa nandidy mihitsy mba handehanantsika hanambara ny famonjena izay natolony. Koa matoki fa izy no mitarika sy momba ary mametraka izay tokony holazaintsika mba hahafahantsika mamongotra, manjery, mandrava, mandrodana amin'izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay fahefana izay efa nomeny mba hahafahantsika manorina sy mamboly ao am-pon'ny olona rehetra. Fa Jesosy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty no efa namonjy ary mbola mamonjy izao tontolo izao. Miantso asa ianao Andriamanitra
miantso atsika izy anambara fa ilay Jesosy lahatokana, ilay zanany lahatokana no Mesia mpamonjy izao tontolo izao. Koa andeha isika maly ny antsony, tsy amin'ny fisalasalana, andeha amin'ny fitiavana anao zany asa lehibe zany eo ambanin'ny fitariany sy ny fombany ary ny fanomeza tokomeny ka andeha tsy amin'ny tahotra, satria izy mihitsy no efa nanome fahefana sy nametraka izay ambaratsika amin'ny olona ao ambavatsika mba hahafahantsika mamongotra mandrava zay tsy sitrapony fa mamboly kosa ao am-pon'ny olona zany Jesosy no Mesia na Kristy mpamonjy izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Satria mo alahady ny fiantsoana androany dia mamela ianareo anao fanentanana foy dia foy ho atsika zay lina ho amin'izany sehatra fanomanana laika na sefala izany dia manantona ny ray aman-drenitsika dia ny mpitandrina Ramamonjy Soa Filipera fa mpampianatra anisany maindrindra mahakasika ny fotompinoana na ny dogmatika izany mpitandrina antsika izany dia ao isika no maka ny andinidininy mahakasika ho amin'izany fidirana ho amin'ny sekoly fanomanana laika izany, satria ny tompo mihitsy no efa naniraka atsika dia no hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra ombantsika Andriamanitra.